faly miona aminao amin'izao alin'ny alahady faharoan'ny volana desambra izao manatra ny alaba tokolasy tokovavy tonga amintsika tokantranonao indray izay mihinada amin'ity andro aty sy ireo ekipa rehetra izay nanomana ny fandarana hanotrana vaovao ara-panatanjahantena ireo vokatra maro isan-karazany ihany koa. Miara-banao mbola dia miaraba ihany koa tsika rehetra manaraka ny fandarana mahery ka manasa tsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany baolina kitra sy ny taranja-bola lavalava ny teny nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity ka itsika anomboana any fotoana amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny baolina kitra. Ny tolakandro ny tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny Super Coupe de Madagascar izay nifandrinan'ny tompon-daka ekipa tompon-daka ny Madagasikara ny AS Adema izany tamin'ny ekipa tompony amboara ny TCO Boeny nivoaka nandresy tamin'ny isa roa iray tamin'izany ny ekipa ny AS Adema. Tamin'ny alalan'ny fandresena roa iray no nandrobahany ekipa ny AS Adema ny Super Coupe de Madagascar nanoloana ny ekipa ny TCO Boeny. Vao nanomboka 10 minitra monja ny lalao dia natafiditra ny baolina voalohany ho an'ny ekipa ny Ibob tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nanao fahadisoana tamin'ny Asex aloharara'ny AS Adema i Rijaly. Ity vodilaran'ny TCO ity izay nahazo karatra mena tao aorian'ny fahadisoana io. Nosalain'ny Zola kosa nefa izany tamin'ny minitra faha 5 na dia lalao folo azy izy ireo. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niezaka nanindry ny mpilalao Niro Auguste tsy nahavita ananakobana ny araton'ny Robin nefa ny ekipa ny Vato raha tsy tany amin'ny minitra faha 9 ny lalaovana rehefa voadonan'ny vodilaran'ny TCO indray ny takany Lomaka namitaka ny mpiandry sato-kazony. Navita ny valifatiny izany sy tamin'ny farisana azo tany Mahajanga nandritra ny fameranana ny Telma Coupe de Madagascar ny AS Adema marihana fa fahatelony amin'ity no nandrombahan'ny AS Adema izay Super Coupe izay.